na dia eo zany andraikitra sy adidy iantroana dia manaraka ny toetra ara-pirenena ihany ny tena ka mamela ianareo misy point vitsivitsy hatramin'izay maraina zay fantatritsika ny resaka mity premier ministre aty dia nisy point vitsivitsy zany zay ny tena teny amin'ny andriamatoa premier ministre direct aloha satria nisy letra tasy navokany momba le inventaire dia misy andro mpiasa-panjakana ambony mandritra ny 3 volana tsy mahazo mivoaka ny Madagasikara. Zao ny zavatra teneno satria misy ny audit. Aoka ny résultat ny audit io public. Ary ny paramètre rehetra nanaovana an'le audit. Inona le scope n'le audit? Mba ahafahantsika zany mijery marina misy transparence ve le audit. Fa sao de hoe natao ndray le audit de vita le audit de le rapport d'audit sy le scope mihitsy ny engagena n'le cabinet d'audit ako fantatry ny vahoaka malagasy zany raha tena ampanjary apisany le transparence ianao aoka ho fantatry ny vahoaka malagasy. Zay aloha ny voalohany indrindra. De fomba ahoana koa ny fidiananareo an'le cabinet par appel d'offre. Sa fantatritsika ny zava-misy ao Madagasikara ao misy ny cabinet audit atsonanao audit tsisy appel d'offre na safidina amin'ny appel d'offre manokana satria efa miara-miasa hatramin'izay mpitatana orinasa ianao ary manana orinasa ihany koa zay nga manana tenenako dikan'izany fa manana cabinet d'audit miara-miasa aminao sao de hisy indray ny conflit d'intérêt. Ataovy transparence mikasika an'izay zavatra zay, ahitantsika azy, ahitana vahoaka malagasy azy, ahitan'ireo tanora zay namoiny ainy tolona ireo. Faharoa manakana zay miteny ianao tao amin'ny antenimieram-pirenena androany tsy maintsy enjena ozy ianao ireo izay rehetra voaprofo na voasaringitra amin'ny resaka kolikoly. Voaprofo ny teny manana ny lanjany hoy ao aoka tsika tsy iodikodina amin'ny resaka jeu de mots. Misy zavatra ozy, misy piste omeko anao raha tianao hoe ho voaprofo misy ny atao hoe visible sy ny invisible. Ny visible jerevy daholo ny tao anatin'izay fotoana tao anatin'ny fotoana na folo-taona narina ary tsika no miverina tsy mampaninina zany. Tao anatin'izay folo-taona zany inona daholo ao amin'ny trésor public ao volam-panjakana niala na nanaovana fototrafitrasa zany na nandoavana pension na nandoavana satria misy ny pension fictif afantaritsika tsara zany na nandoavana karam-panjakana ny vola rehetra niala tao amin'ny trésor public. Jerevy daholo ny tany zany zavatra zany. De fantatrao raha nisy appel raha nisy ny inona moa ty raha nisy ny fanaovana fototrafitrasa fanjakana jerevy iza nahazo an'le fototrafitrasa. Vita ve le fototrafitrasa orinasa iza vita ve le fototrafitrasa nanaraka ny cahier des charges ve le fototrafitrasa nisy ny contrôle ve le fototrafitrasa tsy hiditra lalina fa zay le visible zay miainga amin'ny zavatra réel hoe misy an'izao amin'ny trésor public reto ny niala tato amin'ny trésor public dia miainga amin'izay daholo dia miamiakatra ahitana ny visibilité ny fandariam-bolam-panjakana. Eo ihany koa ny atao hoe invisible. Io invisible io tsotra ihany koa io ny atao hoe invisible ny tsotra invisible tsy ho hitatsika dia reny hoe pas de porte amena vola ohatry zao hoe commission hoe satria nahazo marché ohatrao dia tia ny commission sy ny karazana. Tous les hauts fonctionnaires de l'État, ny olona rehetrarehetra nomena par décret, ny olom-boafidy rehetra, jerevy ny déclaration de patrimoine, ary nisy variation patrimoine ve nandritra n'le fotoana nitondrasany ny département ministériel zany nitondrasany an'izao zany tsy maintsy misy foana zany. Raha trano ray nanana ny taloha nisy fotoana vitsivitsy izy nanao trano roa na misy voiture 3-4 remonter les formations ataovy ny enquête amin'izay fotoana zay natao hoe invisible satria ny cash ao amitsika ao mbola mandeha io commission io na io zavatra io misy 30 millions 50 millions na hatramin'ny 1 milliard aza olany afaka mividy trano amin'ny cash 1 milliard ao amitsika afaka remonter zany zavatra raha mitady an'le transparence ianao fa tsy aoka tsy resaka mandeha ambava fotsiny le zavatra. Faharoa manaraka an'izay ozy ianao hoe zay mihitsy ny teneninao donnez-moi du temps et jugez-moi sur mes actes. Monsieur le Premier ministre, on n'a pas le temps. On a trop perdu du temps. On a trop perdu du temps. Mbola fotoana inona indray no omezinao leo fotoana. Fantatrao tsara économiste ohatranao anao. Fantatrao tsara zany. Un jour de retard amin'ny économie, on paye 15 à 20 jours.
irécupérena n'iny zavatra iny firy taona nivery amintsika zay fotsiny nytelenako aminao firy taona de mbola fotoana ahoana indray tadiavinao hoe donnez-moi du temps on n'a pas le temps samy mpianatry ny université any Toulouse tsika l'école doctorale de Toulouse ary fantatrao tsara Jean Tirole prix Nobel de l'économie vakio zany impact am'izany temps zany izay nazahoany an'izany temps et ses ressources na ressources humaines na ressources financières vakio zany fantatry fa mpianatry ny koa angamany ianao tany aloha tany mpianatry n'izany olo zany ka tsy manana fotoana ny vahoaka malagasy matoa vahoaka malagasy efa nitroatra ny tanora nitroatra efa tsisy tsony le fotoana jugé amin'ny acte iny de rehefa tonga indray afaka 6 mois afaka 1 an de anonga-panjakana indray ny olona de andeha ny andalambe indray hoe tsy mihizy indray ty gouvernement ty de firy taona indray nivery tsy manam-potoana an'izany ny vahoaka malagasy tsy manam-potoana an'izany fa ny transparence ny fahamarinana hatrany amboalohany ny fahamarinana rehefa tsisy ny fatokisina rehefa tsisy sarotra ny fampatoky eto mialatsiny ihany koa satria amin'ny ranabavy honorable maître Yanitra ny fanehoan-kevitriny nanaraka tsara tsisy maharatsy an'izany ny fanehoan-kevitra aloha tsisy maharatsy azy fa misy point vitsivitsy zany hitako tsongainy laza ianao fa misy majorité vaovao amin'ny assemblée nationale nan'olo zay na tonga ny sasany 2020 izy ianao fa nisy ny indépendant nisy irmara modéré nisy ny groupe irmara modéré nivadika tany aminareo dia tsy voatery afatatra izy reny fa reny 2020 amin'ny firaisakina reny zao ny majorité raha zay ny fikajinao majorité 22 tsy aoka hidirantsika lala zay zavatra zay miova zany majorité zavatra teneniko aminao fotsiny ny andininy ailalany ianao zay le problème anareo juriste reto mon père c'est un magistrat zay tsy nanaovako parcours de droit satria à point virgule afaka joueny lalàna afaka lalaovina amin'izay itiavana azy tsy tompoky tsy afaka lalaovina izy io vakiko ny andinina 2 amin'ny lalam-panorenana ataoko amin'ny teny gasy mihitsy de ohatry zao mandritry ny fepotona iasany ny solombavam-bahoaka de tsy afaka miova vondrona politika mba hiditra any amin'ny vondrona vaovao ankoatry ny anarany vondrona izay nahavoafidy azy raha tsy zany dia aongana raha misy ny fandikanany andalana etsy aloha dia ambarany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny sazy fanonganana ny solombavam-bahoaka voafidy ka tsy avy amin'ny antoko iray dia afaka miditra ao amin'ny vondrona parlementaire araky ny safidiny ao nivona ny teny mera ny fananganana ny solombavam-bahoaka ny fananganana solombavam-bahoaka izay dia azon'ny fitsarana fanonganana zany solombavam-bahoaka zany dia azon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana anaovana fanambarana ihany koa raha toa izy ka mivoana amin'ny lalam-pitondran'ny tena ny vondrona parlementaire misy azy zany hoe tany amboalohany efa nisy ny atao hoe groupe parlementaire tsy afaka atao ny miova eny antenatenany eny hoe iova vondrona parlementaire indray de zao indray zany misy parlementaire irmara modéré avianareo tonga aty zay natao hoe majorité à géométrie variable efa niainany zany firenena io zany zavatra zany efa niainany firenena io ary jereviny article 72 matoa ianareo solombavam-bahoaka ao de misy de mahafantatra tsara n'zany lalam-panorenana zany ka aza vilivily à gauche à droite le zavatra zay aloha premier point hitako tam'le point zay nataonao nilaza ihany koa ianao fa hoe tsy azo arahana daholo no voalaza ny lalam-panorenana mon dieu on est où là ahitany misy atsika fa maninona ny fomba-panjakana nampanaovina fianianana teo amin'ny lalam-panorenana raha tsy hoe tsy arahana daholo zay voalaza ny lalam-panorenana zany hoe mizara roa io lalam-panorenana io ty azo arahana ty tsy azo arahana zay mety aminareo zany hoe ty arahana de iny arahana fa zay tsy mety hoe tsy arahana tsy azo arahana io fa situation de crise tsika situation exceptionnelle les situations de crise mesure exceptionnelle tsy mikasika ny lalam-panorenana tompoko aoka zavy zany lalam-panorenana nanaovana fianianana dikan'izay nekena amin'ny premier page jusqu'à ny amin'ny phase farany tsy tokony isy géométrie variable mihitsy mila ajainy zany zavatra zany
misy zany ny violation zany hoe raha misy ny violation an'io lalam-panorena io de hoe circonstance exceptionnelle atsika tsisy violation ary zay eto de mitena ny chef d'état filohampanjakana am'izao fotoana zao tandremo fa voafandrika eo koa ianao satria ina ny antony jerevy tsara ny tenin'ny ACC nampanekena ny olo lalam-panorena an'io ianao rehefa ny teny koa ny ACC hoe 30 à 60 jours 30 à 60 jours ny anaovana fifidianana de ny teny ianao hoe tsy ho possible zany azoko tsara fa tsy ho possible zany fa tsy vita ny verbal zany teneno ny kabinetra anao isaisir ianao misaisir satria ianao chef d'institution misaisir ny haute cour constitutionnelle fa raha tsy zany mandika lalam-panorena ianao amin'io 60 jours io ary io nitadiavany zareo ipiégena anao io 60 jours zao de atao viaingany zany saisissevy ny haute cour constitutionnelle zay ny zavatra mba hangatahako aminao aoka hiratra ny masotsika zay ngamba ny voalohany point mikasika an'iny point iny tsy mahita personne parfaite ozy ianao maître Ianitra isika marina zany ary tsy azoko lavina personne parfaite zany tsisy fa zao kosa ity tsy karazana hoe misy petina tamin'ny asa nataony na zavatra ohatrany misy conflit d'intérêt manifeste olona namoaka zavatra namoaka vola atao amin'ny knaps zany ve no mbola atao eo amin'izany toerana zany tsisy conflit d'intérêt zany ve araky mieritreritrao olona namoaka vola teo amin'ny knaps 11 milliards 11 milliards teo amin'ny knaps ny autorisé an'izany olona actionnaire miaraka aminy ao Madarella olona mbola nanendry azy tao BNI PCA ny BNI tsy zany tsy questionna hoe tsisy petina le olona misy petina misy olona tsisy olona hoe marina 100% araky ny voalazanao fa izy tia de tsy questionna hoe marina na tsy marina fa questionna fitakina teny an-dalambe hoe tsy mila ny ratsa mangaika intsony eo amin'ireo zavatra misy leo zao zavatra teneniko ary tena averiko eto zao tendrena fa nirysoa ho any Maurice anao fanadiadiana isy surprise tsika efa teneniko zany isy surprise tsika eo am'izay vo hoe tsy osy olona marina indray ve isy surprise tsika amin'io zavatra io satria fiarahany PM atsika am'izao miaraka am'le olona indrentsika le niteneniko teo le conflit d'intérêt tsy eo Madagasikara ihany fa hatrany ivelany ihany ivelany Madagasikara ho hitatsika eo ivoaka zany zavatra zany de eo ndray tsika vo ifabidely eo de anao langage du bois ipasipasoka domy sy ny karazany mampalahelo le fomba fanaovana politique mialatsiny le critère am'izay idirako ozy ianao hoe le critère ny jery teny an-dalambe ianao de ozy de gaga le GNZ ny tanàn-dalambe na ny député niaraka aminareo aza tsy nafantatra hoe iza ny EPM betsaka zay efa nambarany député sasatsasan'izay iny moa efa nyteneninao teo hoe tsy voatera fantatra eny olo rehetra olona lainao a majorité anao ara na tsy nandika andininy fa 2 nareo de mbola ataonao koa tsy mila mahafantatra nareo fa zay 2 ihany majoritaire de mbola an-dalambe koa mbola niteneninareo hoe critère ny an-dalambe critère ny an-dalambe zany ireo conflit d'intérêt ireo olona nanana ny andraikitra niaraka hoe niaraka tamin'olona enjehana am'izao fotoana zao zany zany critère ny teny an-dalambe zao io mihitsy ve le revendication teny an-dalambe sa inona le critère ny safidiananareo azy ohatra mba tokony ho fantatrareo GNZ reo namoiny aina anareo zanakitsika reo namoiny aina anareo tanora reo kaoka tsy olona laovina ohatry zany eo ndray le teninao koa idirako tsirairay le izy misy point vitsivitsy zany misy phobie tsika misy obsession c'est pas question de phobie ni obsession fa question de justice sociale et justice en général fa tsy questionna phobie obsession tsy maintsy anenjika ny mamora vatomanga na hainao zao ara na manao tsy mety tsy maintsy enjeha na izy niza fa questionna phobie fa tsy zay tsy maty manota de avela foana
rehefa détectenao ve zay ny tiako tenenina ihany koa rehefa détectenao ny cancer médecin ny dokotera rehefa midétecte cancer taizany ny aviny ty cancer ty fa tsy hoe soronao ihany le cancer de raha tsy mangaiky an'iny cancer raha tsy mangaiky an'iny cancer iny sy ny mety zavatra teraka an'iny cancer iny tsy ho fafanao tsy ho esorinao de miverina foana le cancer zay le zavatra fa tsy questionna obsession tsy questionna phobie na za zao teneniko aminao tsara mety misy sariko any miaraka amin'ny andriamantoa radioely miaraka amin'ny andriamantoa radionary mampianina mety misy an'izany sariko zany any fa zavatra teneniko aminao afa ny makasary le tenenao teo hoe mety misy sarinao koa any afa le makasary afa le niara-ny asa tao anatin'ny tena androm-panjakana ary ny famatotra samy hafa zany mety misy niara-ny asa tao amin'ny androm-panjakana ary teneniko aminao zany olona tenenina tsy tiany any an-dalambe enjena am'izao fotoana am'izao zany fantatrao tsara zany raha mahafantatra azy ianao na zay hoe nisy sary niaraka aminao any fa tsy olona manendry olona amin'ny haute responsabilité de l'état s'il n'a pas une confiance à 1000% ary fantany tsara zany fantatrao tsara zany fa nivaliko moa hoe teo hoe aloha hiasa aloha le IPM tsy manana fotoana atsika hoa tsy manana fotoana anaovana an'izao rehetrarehetra zao hoe zao faharoa manaraka an'izay koa nataoko manko le point vitsivitsy mialatsiny raha somary lavalava ty vidéo ty président de transition no clé io ianao le président il préside le gouvernement il gouverne raha alaitsika ny lalam-panorenina raha nara-dalàna atsika raha zay zavatra zay no alaitsika fa aza atao hoe io président république any no mitondra an'io baolina io ny gouvernement no mitondra an'io baolina io c'est lui qui préside gouvernement mitondra ny politique générale de l'état ny filohan'ny république tsy anara-maso ny zavatra rehetrarehetra na ny fanendrena premier ministre aza mena raha odina akondro izy ko aiza ny anarana an'io zavatra rehetrarehetra fa ny chef d'orchestre ny gouvernement chef de gouvernement c'est lui qui gouverne io ny chef d'orchestre io de efa miova ndray koa le resaka miovana hoe fanovana rafitra zany tsy am'ty fitondrana ty jerevy tsara le interview anao fa nga tsy zany tenena tena amin'ny 13 mai nareo zany ny teny voalohany hoe rafitra tsy azo ovana raha tsy olona no ovana nefa ny olona fetranareo de mbola olona na continuité le olona na continuité zay no mahatonga anareo sady ny teny hoe tsy ho vita amin'tyo fanovana io rafitra io mitady concertation 2 ans zany ampy zany anaovana concertation anaovana zavatra rehetrarehetra anaovana constitution vaovao fa efa avadiky nareo sady le resaka mialatsiny avec un grand respect fantatrao tsara ny fifandraisantsika un grand respect fa rehefa tsy mety ny de tsy maintsy miteny na izy na izy tsy maintsy hitenenako satria firenena ombonana io tsy misy manana tombotsoa any Madagasikara mety misy manana tombotsoa angambany irefarefa amin'ny tany fa tsy avela irefarefa amin'ny tany Madagasikara tsy zany fanovana rafitra sy fanovana olona ny teny amin'ny 13 mai fa raha vao tsy hovainao ny olona zany ny teny zany hoe ny olona mila hovaina aloha nareo tsy manova olona raha ohatra ny teneninao teo hoe mibetsaka an'io ny olona nitendreny Mamira Vatomanga teto amin'ity fireneny ty ka manina de zao ary ny anako hoe reo olona rehetra nitendrena ministre kotany Mamira Vatomanga fantatrareo zany fantatrareo tsara averenao daholo satria reny olo reny efa tsy problème satria le olona ananatsika obsession sy ananatsika phobie efa voatazona quelque part aleo daholo zany avelao reo ministre reo reconduisiavy daholo reo ministre rehetrarehetra reo satria fa tsisy problème raha zay logique anao zay nijereva mialatsiny fa nanao point vitsivitsy somary lavalava izy tyo satria mampalahelo le firenena zoevana foana le firenena amin'ny zavatra tsy tokony anaovana azy teny ndray koa ianao ao averinao fa hoe décret de nomination io ne azo esoriny azo abrogeny azo an'izao fantatrao tsara maître ianitra aoka atsika tsy any article 54 andiny fa efatra amin'ny dimampolo vakiko indray ho azo ny vahoaka malagasy rehetra ny filohan'ny repoblika no mampitsahatra amin'ny prime ministre amin'ny asany aoriny fanolora ny fametram-pialany gouvernement na vokatry ny fahadisoana goavana na noho ny tsy fahombiazana azo tsy ampahitanana zany hoe par démission mametra-pialana izy ve dia ametra-pialana ametra-pialana izy non
dikan'izany tsy azo atao hoe amin'ny fahadisoana goavana fahadisoana inona moa le goavana ahoana fomba iconstatation le fahadisoana gavana zay le discussion juridique na ihany koa noho ny tsy fahombiazana tsy ampahitanana après un jour 2 jours ve le tsy fahombiazana tsy ampahitanana 6 mois 1 an 2 ans tapitra le roa taona ipréparer élection zay koa ve no nanendrena azy io ny zavatra tianareo atao dia ny zavatra tadidiko tsara mbola somary tanora zay tamin'izany fotoana zany tadidiko tsara natao zao système ohatra zao mba niverena ny tompoko la flou teo aloha Didier Ratsiraka tamin'ny 96 même scénario tsika io même scénario dikan'izany ataonareo leo le vahoaka amin'ity fitondram-panjakana vaovao ty dia avy eo ataonareo ihany koa hoe préparena le élection dia avy indray le zay efa taloha rehetrarehetra tao dia iverina indray zay taloha tao iverina ilatsaka inona moa manaka anazy reo ilatsaka misy jeu politique maloto zany tsisy transparence atsika ary za eto tena manome tsina anareo amin'ny assemblée nationale tsy nataonareo transparence iny zavatra iny ho an'le vahoaka malagasy teny an-dalambe ho an'ireo GNZ ho an'ireo ACDU ho an'ireo namoniainy ho an'ireo naratra tsy nisy transparence iny zavatra iny adidy no miteny mpanao politika ihany koa niteny na eo raha mahateknisiana adidy no miteny fa mampalahelo le zavatra misy tena mampalahelo tsy hidirako atsipriny le kabarinao teo fa mijustifie an'le choix anareo ianareo satria efa hitanareo fa tsy fahitanareo fa mihoatra ny fitopolo isan-jato na ny GNZ na ny mpitolona tsy mankasitraka ny zavatra nataonareo fitopolo isan-jato fa tsy mankasitraka le zavatra nataonareo dia zao nareo mandeha mijustifie zao iresaka am'izao mbola averiko indray fiakara-peo tao amin'ny lapam-panjakana niaraka tamin'ireo GNZ sy ACDU niaraka tamin'ny député vitsivitsy omaly eninareo tsara le fiakara-peo tao eninareo tsara tsy fankatoavana izy ireo satria nafenina n'izy ireo daholo ny zavatra tokony ho fantatra izy ireo misy dilina nga maneny ambadika any aoka tsika ho transparente teraka koa tsy manam-potoana ianareo misy manana fotoana fa ny firenena malagasy efa very fotoana efa mirefarefa tsy ataoko hoe mirefarefa amin'ny tany fa efa any ambanin'ny tany économiquement parlant financièrement parlant humainement parlant efa mirefa amin'ny tany tsy mbola nahita iza ny responsable daholo ianareo rehetra rehefa nitondra teo amin'ny firenena io mialatsiny amin'ny teny an'izany na olo voafidim-bahoaka na olom-boatendry responsable daholo ianareo nanana anjara-briky tamin'ny fahavoazany firenena amin'izao fotoana zao na tianareo zany na tsy tianareo kamaranako azy dia tsotrany ho anareo zay mahatsapa GNZ zany na ny GNX zany na ny GNY zany na ny olo-tsotra zany na tsaro hoe ny déception totale tamin'ny zavatra nisy tao anatin'ny 4 ora zay dia mitohintolona tohizinareo nitolona ziska amin'ny fanovana hatrany amin'ny ratsa mangaiky hatrany ambany ka hatrany amin'ny lohany any satria ny fototra voalohany ary tena manome tsiny anareo dia anareo solom-bava-mahoaka ameko tsiny anareo solom-bava-mahoaka nanana olona ohatr' zany ianareo hoe efa ty efa fantatrareo dia tsisy investigation tsisy inona moa ty analyzy akory tsisy famakafakana n'le olona sy ny karazany ahoana izy ty tsisy fifanankalozan-kevitra tamin'ireo tanorantsika reo tsy nisy zany reo no teny an'izany sao dia ao indray reo amin'ny interme reo dia tenenareo ekeonareo fotsiny fa zao ekeonareo hoe zao tsy nisy zay angamba ny azoko amarana anazy misaotra atsika